miary. Mahatsanginoary ny vehivavy mahefa. Ampela miary. Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampela miary isika amin'izao talata 2 ny volana jona taona 2024 izao dia anterina ny fiarabana ho anao izay misafidy hatrany niaraka amin'ny onjapeo ny radio Don Bosco dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampela miary isika dia anterina ihany koa fiarabana manokana ho anareo izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana ary dia mpiandohana dia tsy hainy tsy hanazava foy momba ny fiaton'ny fandarantsika teo moa zany dia ny fialan-tsasatra kely tsy maintsy nylalovana zany tao anatin'izay dia manomboka miverina indray ny fandarana amin'ity anio ity dia toy ny mahazatra ampatsahivina anao an-trano fa afaka mandray anjara mivantana atao anatin'ny fandarana ianao raha ohatra ka hoe andefa ny SMS dia tsy miova ny laharana fa anao mandefa izany fa ny 033 08 850 02 zay raha ohatra ka hoe andefa ny SMS raha hiditra mivantana dia rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra eto dia azonao atao tsara ny miditra mivantana amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 Arliva hatrany no teknisiana miaraka amintsika dia anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva miaraka amintsika ao anatin'izao ora iray izao eo ihany koa ny namana Arlanto izay mampita ny fandarana amin'ny alalan'ny chaîne YouTube ny RTB Live. Zay no ela fa ny vahintsika amin'ity anio ity dia Ramatoa Margot miarabanao tompoko. Misaotra anao indrindra ny vahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity. Ia, miarabanao Madame Liva dia miaraban'ny teknisiana, miaraban'ny anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ampela miary ity. Ya, ny loha hevitra moa zany miaraka amin'ny Ramatoa Margot mandritra ity taona ity sahivina ihany loha FDP dia ny hoe toy ny taonjezika ankady ny fanabeazana ka aina no fetra. Efa maromaro ny loha hevitra banjintsika andresadresantsika ao anatin'izay taonjezika akady anoarana ny fanabeazana zay zany hoe aina mihitsy ny fetra zany hoe mandrapahafaty zany dia manabe foana zay ny tena hevitra finosiny zay loha FDP zay ka amin'ity anio ity dia hoe ireo teboka valo tena mampiavaka ny volana jona mila fanabeazana maharitra sy mitohy. Averiko indray mandeha ireo teboka valo tena mampiavaka ny volana jona mila fanabeazana maharitra sy mitohy. Misy antony sy tanjona nandarana an'izay Ramatoa Margot. Ia, saotranao amin'ny fanontaniana ny antony aloha zany dia mazava ho azy ao anatin'ny volana jona tsika dia eritreretin'ny olona fa mandalo oatra ny volana rehetra ny volana jona ka izay ny tanjona hoe ao aorianan'izao famelabelarana izao dia tonga saina ny mpiaina ay ve misy zavatra tokony tadidiana manokana mampiavaka ny volana jona dia le hoe fanabeazana moa zany hoe ohatrany tsy mahazatra ny ainy hoe misy fanabeazana isam-bolana fa ity zany tena hoe fanabeazana arak'ilay voalaza amin'ny loha hevitra kapobeny taonjezika akady tsy mijanona foana zany ny fanabeazana mandritry ny volana rehetra fa ny volana jona dia ho hitantsika eo fa misy zavatra tena mampiavaka azy dia ao aorian'ny famelabelarana ny mpiaino zany no tonga saina mihitsy hoe tena tokony fantarina zany. Ya, zay ny tanjona ny afantaran'ny mpiaino an'izay le hoe fahalalana na hoe fibeazana ao anatin'ny volana jona zay satria ny teneninao mihitsy ao anatin'ny loha hevitra mifanoritana azy hoe fanabeazana maharitra sy mitohy tsy tokony ho adinoana mihitsy ombeny zany isaky ny tonga ny volana jona dia anao an'izay fanabeazana izay foana. Inona ary ireo teboka valo hoe mampiavaka izay volana jona izay? Iza
Reo teboka valo tena misongadina fa mety misy zavatra ho hitan'ny mpiainy koa hoe misongadina koa rehefa volana jona ny ohatran'izao fa ireto zany tena hoe raikitra mihitsy isaky ny volana jona dia ireto ny zavatra tsahivina mandritra n'izay volana jona izay. Dia ny voalohany moa zany tia ny volana mampisasaka ny taona. Tena dieritreritra zany hoe misasaka ny taona. Volana mampisasaka ny taona zany ny volana jona. Faharoa indrindra eo amin'ny finoana katolika dia tena hoe iray volana hanajàna ny Fo Masin'i Jesoa. Io koa zany tsy miala mihitsy fisaky ny volana jona dia tsaroana foana izay fanajàna ny Fo Masin'i Jesoa zay eo amin'ny finoana katolika zay. Faharoa. Ny fahatelo dia volana iray volana ankizy. Iray volana ankizy. Ny misy ny janvier, misy ny février fa rehefa tonga ny volana jona dia ohatrany hoe asongadana bebe koa zany nikasika ny ankizy. Iray volana ankizy zany ity volana jona ity. Ny fahaefatra dia volana hanaovana ny fanadinana famindrana kilasy indrindra tia amin'ny ambaratonga fototra zany io volana jona io ny tena hanaovana ny fanadinana famindrana kilasy. Ny fahadimy volana hanombohan'ny fanadinam-panjakàna. Androantsika izao dia mitodika manokana amin'ireo katita kely manala CP. Raha amin'izao lera itenenantsika izao efa navita opération dia efa navita problème dia miandry ny taranja manaraka indray rehefa avy eo dia mirary soa azy rehetra ireny. Izay indrindra. Ia. Ny volana jona zany aloha hatramin'izay nalalana azy dia tena hoe io no manomboka ny fanadinana CPE. Ny fahaenina volana hanandratana ny teny malagasy. Iray volana ny teny malagasy koa voaingakaingana aloha fa taloha dia ny ray andro ihany ny fahatserovana ny teny malagasy fa zao izy dia efa natao iray volana iresahana mikasika ny teny malagasy. Ny fahafito volana misy ny andro iray momba ny lamozika sy ny kolotsaina. Isaky ny 20 jona io nga mahafahafantarako azy dia misy ny atserovana ny resaka mozika dia rehefa mandeha moa ny mozika dia manaraka azy koa ny resaka kolotsaina. Ny fahavalo dia indrindraindrindra tia ny tena tadidin'ny olona foana. Ny volana jona zany dia hankalazana ny fitsingerenan'ny nahazahoantsika ny niverenan'ny fahaleovantena teto Madagasikara. Io teboka fahavalo io nga no tena tadidin'ny olona voalohany indrindra raha vao mitsaika ny volana jona dia efa hoe fetin'ny fahaleovantena no ao an-tsaina. Ireo le teboka valo tena hoe tsy afa-misaraka amin'ny volana jona. Misy ihany misy zavatra ankalazaina ihany fa indraindray miovaova ny daty dia tsy nataontsika ao anatin'ity teboka valo ity fa ity zany dia tena hoe ireo dia raha vao maheno volana jona ianao dia ireo teboka valo ireo zany dia tokony hiverimberina ao an-tsain'ny mpiaino hoe ao an-tsain'ny mpanabe ihany koa ao an-tsaintsika ray aman-dreny hoe tena miavaka ity volana jona ity dia tsara ny mahafantatra azy dia tsara koa ny mahalala hoe inona ny zavatra tokony hanabeazana ao anatin'izay. Izay indrindra fanabeazana maharitra sy mitohy moa zany ny tena hoe atao ao anatin'izay le hoe teboka valo notsongaina tokony tsy ho adonona ao anatin'ny volana jona izay ary atao hoe anisany mampiavaka azy ankoatran'ireo moa zany fa ireo ny tena hoe notsongaina. Inona ary ny fanabeazana takin'ireo teboka tsirairay ireo raha ohatra isika hijeriny hoe volana mampisasaka ny taona, inona zany ny fanabeazana tokony ampitaina amin'ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay hoe zany volana jona zany ka volana mampisasaka ny taona. Izy mampisasaka ny taona dia midika tokony handika zavatra ao amin'ny sain'ny olona hoe hisasaka ny taona. Inona ny zavatra efa vitako nanomboka hatramin'ny volana janvier. Raha ohatra ianao zany ka nametraka tanjona ho an'ity taona 2024 ity, aiza ho aiza le tanjona napetraka ao fa efa misasaka ny taona. Mila misaina zany hoe ny tsirairay manoloana ny tanjona napetrany, manoloana ny fiainana iainany hoe mbola mitovy amin'ile taloha foana ve zany ny fiainanao hatramin'izao efa misasaka ny taona.
nametraka tanjona fa ohatran'lay tanjona ohatrany tsy ho tratra ve dia zay le hoe tokony misaina zany tsika hoe rehefa misasaka ny taona aiza ho aiza ianao, aiza ho aiza ny tanjona napetraka ao eo amin'ny fiainanao, ny zavatra niova ve ny fiainanao, ny fiainanareo mianakavy ohatra, raha ohatra ka eo anivon'ny fianakaviana le tanjona napetraka, dia zay le hoentintsika hoe mampisaitsaina hoe ay misasaka tokoa ny taona, aiza ho aiza moa tsika izao tsika le nametraka hoe hanao trano nanomboka tamin'ny volana janvier dia hoe hanangona ny fitaovana aloha dia aiza moa zao le fitaovana nangonina ve efa vonona, raha miresaka asa hafa ihany koa, raha ohatra ka te hoe te ampivelatra ny fiarianao ianao, natao ambava fotsiny le izy tany amin'ny volana janoary tany hoe hanao an'izao tsika dia ho allebiazina ny tsena dia hanao aiza ho aiza zany izay tanjona napetraka izay. Fotoanan'izao zany amin'ity volana jona ity eritreretana sahady hoe tena nisy ny zavatra niova ve teo amin'ny fiainanao fa enim-bolana eo koa zany no sisa dia anahoana ny taona ve zany dia hitovy amin'ny taona lasa ihany tsisy fivoarana teo amin'ny fiainana. Zany hoe mandinika moa izy ianao ohatrany hoe manao tomban'ezaka kely raha ny fahazahokan'izay fanazavanao izay, tsy voatery andro ny volana desambra fantaperin'ny taona fa indrindraindrindra moa raha nametraka viana sy tanjona araka an'ilay lazainao teo dia hoe fotoana zany entina anaovana tomban'ezaka kely amin'izay viana sy tanjona napetraka. Dia zay viana sy tanjona napetraka izay zany fotoanany zany ty volana jona ity anaovana jeritodika kely. Dia zay le hoe andao saitsaina mihitsy sika le teboka tsirairay ao anatin'le izy fa mety tsy mieritreritra mihitsy ny olona fa dia mandalo fotsiny zany volana jona zany. Mazava tsara. Ny teboka faharoa iray volana hanajàna ny Fo Masin'i Jesoa ao anivon'ny finoana katolika, ina indray ny fanabeazana, maharitra sy mitohy tokony ampitaina ao anatin'izay. Iza raha ito anivon'ny radio moa zany dia efa misy tompon'andraikitra manazavazava mikasika an'ireny dia misy hoe ny anivon'ny fiangonana manazava mikasika an'izay hoe ahoana ny fomba entina hanajàna ny Fo Masin'i Jesoa amin'izao dia mitodika manokana aminareo garde d'honneur Fo Masin'i Jesoa izay tena marisika sy tena mazoto dia le voalazanao teo ahoana ny fanabeazana mitohy tokony tsy hajanona ny volana jona ihany fa tokony ampiainina n'le izy foana ny olona zany fa tsy hoe miandry volana jona vao aeritreritra n'izany fanajàna Fo Masin'i Jesoa fa tokony hoe tokony hitohy zany dia tokony hoeritreretina hoe ahoana hanabeazana ny olona manoloana an'izay zavatra rehetra izay mba hitohy le fanabeazana dia aharitra ihany koa le fanabeazana fa tsy hoe volana jona dia tapitra volana jona dia makaina kely zay. Ao volana jona zany hanamafisana sy hanaitairana ny rehetrarehetra ny mpino. Ny iray volan'ny ankizy teboka fahatelo manaraka. Resahana foana moa ty iray volan'ny ankizy ty eo anivon'ny sekoly aloha matetika dia eo anivon'ny fiarahamonina fa tsika teto efa namerimberina foana hoe ho atsika ray aman-dreny tsy miandry volana jona tsika hanomeny zona ankizy fa ny zona ankizy mantsy ny tena averimberina mandritra nyity volana jona ty hoe zona ankizy manao an'izao dia zona ankizy milalao, zona ankizy nohatr'izao. Za kosa angamba mahita hoe raha tena atao mitohy ny fanabeazana amin'io sy maharitra dia tokony hoe ho averina foana aloha hamafisina amin'ity volana jona ity hoe inona avy ireo zo fototra hananany ankizy. Dia izay ny tokony voizina aloha mandritra n'ity volana jona ity mba hitohy le izy fa tsy hoe rehefa vita ny volana jona dia tsy manana zo indray ny ankizy. Dia izay le zavatra tiantsika hatongavana eo amin'ny tanjona hoe mba tena hitohy zany le izy dia tena hiainany tsirairay eo amin'ny sehatra rehetra hoe mananjoka ireto ankizy rehetra ka ny tokony atao angamba hoy aho hoe ny sehatra rehetra amin'izao volana jona izao dia manamafy ny fizarana ny zona ankizy. Zany hoe raha ohatra ka somary goragora ny fanajànan'izay zona ankizy izay tany amin'ny talohan'izao volana jona izao dia io zany fotoana anaovana tomban'ezaka ihany koa entina hanamafisana an'izay le hoe fanajàna ny zo fototra tokony iainan'ny ankizy izay. Fa ny ray aman-dreny mihitsy ny tena tiana resahana ao anatiny hoe sanandro dia meo ny zona ankizy fa sa miandry volana jona zany. Ny teboka fahefitra volana anaovana
ny fanadinana famindrana kilasy. Izy dia io koa tena mila fanabeazana avy amintsika ray aman-dreny aloha eo amin'ny ankizy izay hanao fanadinana famindrana kilasy. Ny zava-misy amin'io koa indraindray ao ny ankonana madame Liva dia izao misy ankizy ao hanala fanadinam-panjakàna dia ohatra ny mitodika amin'iny fotsiny sainy ray aman-dreny. Tongilana kely ihany mihitsy. Tongilana be mihitsy. Tongilana be mihitsy ihany. Fa reto ankizy hanao fanadinana famindrana kilasy reto ohatra ny hoe mahazatra fotsiny le izy. Nefa mba mafy amin'ilay ankizy ny fiatrehany an'io fanadinana famindrana kilasy io satria raha tsy mifindra koa izy dia misy fiatraikany eo amin'ny sainy koa ilay hoe tsy fifindrana. Ka ny fanabeazana aty-tsika ho atongavana ao anatin'ilay izy dia saikasaika efa nahavita daholo moa izany izao betsaka ny sekoly ety amin'ny fanabeazana fototra efa saika nahavita ny fanadinana famindrana kilasy. Fa io izany mila jerena manokana ihany koa hoe vao manomboka ihany koa ny taom-pianarana mba hitohy ilay fanabeazana ny reto ankizy hanao fanadinana famindrana kilasy reto. Vao manomboka ny taom-pianarana dia efa manabe azy ny ray aman-dreny hoe manomana fanadinana ianao. Ataovy ao an-tsaina izany hoe izy fanadinana hitsapana ny fahaizanao rehefa tonga ny faran'ny taona dia eo izany ianao efa tena izao dia efa miezaka mba hifindra kilasy. Dia izay ilay hoe mba hitodio akaikikaiky kokoa ireo zaza hifindra kilasy ireo fa indraindray ianao raha ohatra ka misy le hanala fanadinam-panjakàna dia any foana ny mitodika daholo ny ray trano dia izay ilay tsy mety izay ka mba hitohy ilay fanabeazana aharitra ilay fanabeazana dia tokony miainga avy ao amin'ny ankonana aloha. Ny any amin'ny sekoly ihany koa dia tokony hamerimberina foana ny mpampianatra ny mpanabe hoe amin'ny faran'ny taona misy fanadinana famindrana kilasy. Efa tokony natao zany nanomboka tany amin'ny oktobra tany, nanomboka ny volana janoary zany dia efa tokony eo foana ny fampirisihana an'ireo zaza eo. Fa matetika le ankizy findra kilasy ohatrany tsy dia aprisihana loatra. Ohatrany tsy aprisihana loatra fa tokony hoe tapitra zao tiany taona dia amin'ny findra kilasy ny zanakao dia efa izay le ampitohy izantsika n'le fanabeazana hoe rehefa tonga ny septambra na oktobra dia efa mba ampiomany koa ny sainy ankizy fa hiatrika fanadinana famindrana kilasy izy any amin'ny faran'ny taona. Volana ihany koa hanombohan'ny fanadinam-panjakàna somary efa nidirantsika teo ihany. Efa niresahana teo ihany moa fa dia volana jona foana no atsiarovana hoe hanao CP dia amin'ny volana jona foana no atsiarovana an'izay. Fanazana izany eo le findra kilasy dia eo le hiatrika fanadinam-panjakàna dia tokony hoe tsy hoe atao mena lanja manokana ty le fanadinam-panjakàna ity fa tena hoe ampidirina ao amin'ny sain'le zaza vao manomboka miditra ao amin'ilay kilasy analan'ny fanadinana izy any amin'ny volana oktobra efa misy zavatra tokony ampidirina atao hanabeazana anazy sahady hoe zava-dehibe aminao io fanadinana io. Zao tsika dia efa miomana hiatrika an'izay fanadinana izay. Izay izany ilay fanabeazana mitohy dia maharitra ao amin'ny sain'le zaza hoe hiatrika fanadinam-panjakàna. Tsy fampatahorana anazy koa no atao matetika hoe AKCP averimberina foana le AKCP dia le zaza mbola tsy naka CP zao dia tena hoe fa inona ihany le CP ho alainy dia ahoana dia soa ihany efa misy ny examen blanc hanandramany ankizy foana hoe zao ny endriky ny fanadinana, zao ny orarana rehefa manao CP efa hitany tany amin'ny CP blanc reny dia ohatranozy hoe tsy dia maninona loatra tsony angamba ny atrehany ankizy androany fa ataoko sesasesa tsiaritra madame Liva fa kay rehefa fanadinany reto ankizy kely reto feno lehilahy ny tanàna any amin'ny toeram-panadinana nandalovanay lehilahy manatitra ny zanany daholo lehilahy no manatitra satria ny vehivavy tonga dia mikarakara ny sakafo misy ihany ny vehivavy fa tena io zany tena manaitra be hoe tonga daholo ny ray mpianakaviana dia anylao mba hitohy koa izay hoe fandraisan'ny ray mpianakaviana adidy sy andraikitra eo amin'ny zanany izay iny koa mantsy manome heritsaina ho an'le zaza koa ny fahitany hoe
io dada neny efa manatitra foana sanandro neny efa eo foana fa mba manome hery anazy koa le hoe tonga ny fanadinana dia efa mahiny koa dada zany a miaraka amin'ny atrika n'ilay fanadinana androany fotsiny moa io fa na izany aza zava-dehibe amin'ny ankizy. Mampita ao an-tsainy fa misy lanjany ary sarobidy le fanadinana ao alaina. Matony ndray mpianakaviana nietsika dia tena zava-dehibe zany io a dia tsy fantatro hoe le AKCP fotsiny ve no resantsika eto fa nazanany zany efa vita io dia ahiditra indray ny BEPC dia le BEPC zany efa tsy hoe eny misy manatitra misy tena hoe mbola manatitra foana aloha zany indrindra raha lavitra ny toerana iadinany zanany fa le toe-tsaina koa no tena tokony amboarina tsara ho aminy. Matetika manko ny sasany a mieritreritra hoe BEPC azo dinganina na tsy afaka BEPC anao afaka miditra seconde fa tokony ampidirina ao an-tsainy koa hoe diplôme io a fitsapam-pahaizana io a dia tokony ho ataonao tsara koa ary tena ilainao koa eo amin'ny fiainanao. CPER moa diplôma vao manomboka iny ho any ankizy kely ilaina ny hoe manana CPE ve fa mainka moa BEPC dia tokony hoe fanomanana zany koa zany ho an'ireo ray aman-dreny ho an'ireo mpampianatra-pana be dia manome lanja ihany koa ny BEPC zay ho alainy zanany fa tsy hoe efa lehibe anao dia karakara ny tenanao fa vitanao io dia vita fotsiny amin'izao fa mba meo lanja koa le ankizy niaritra nandritrany hatramin'izay taom-pianarana rehetrarehetra izay a dia ny saingy io zany a no amboarina koa hiatrika tsara an'ilay fanadinana zay ho alainy. Volana ihany koa hanandratana ny teny malagasy iray volany teny malagasy ny volana jona. Izy eo indrindritsika nanomboka tamin'ny volana jona ho antsika mpanara-baovao dia nahita tsara hoe tao amin'ny akademia malagasy nanokafana ny iray volany teny malagasy ary ny filoam-panjakàna koa moa zany dia tonga nanokatra an'ilay izy tao hita ihany koa ny fanirino hoe mba tokony atao teny malagasy amin'izay a ny indrindra ny any amin'ny resaka fitsarana dia hitako hoe misy tanjona tsara le amadihana n'le teny frantsay rehetrarehetra mikasika an'izany lalàna zany a ho amin'ny teny malagasy ka asa moa na vonona koa ny ao amin'ny akademia hanao an'izay fandikana izay a ho voarain'ny olona tsara fa eto zany dia tena mahatonga saina koa ny mieritreritra hoe kisaka makaiza le fampiasana teny malagasy sa velona sa maty le teny malagasy sa mamelona ny teny malagasy ve ny fahitana voambolana vaovao indray dia ireny rehetrarehetra ireny zany tena amin'izao tsika tena mahita hoe mijery SMS ianao dia tena hoe manahirana ny mieritreritra n'ilay izy mieritreritra ny mpampianatra mampianatra ny fitsipitenenana fitsipanoratana ny tsipeliteny any am-pianarana ianao tsy arakarak'izay no iainan'ny mpianatra eo anivo ny fiarahamonina eo zany tsika no tena hoe mba tsy ho ray volana marina fa ny ray volana zany hanandratana fotsiny ny teny malagasy eny ka ohatr'izao teny malagasy ohatr'izao dia tsika mpanaraka ny fandarana eto amin'ny radio moa zany maly dia tena naheno tsara hoe isy ny fifananana fanomezana voambolana vaovao fanabeazam-bon'ny teny dia ho zany hoe mandraisa anjara amin'ireny mba isy zavatra mba tsy hijanona amin'ilay teny frantsay hoe tsy misy réseau tsy misy ataovy sérieux sy ny any ireny moa zany no angatany hoe mba ataovy teny malagasy mazava arak'izay ahitana azy a hitako hoe ezaka lehibe zany a dia tsika koa zany eo am-pitenena tiany tena manahirana eo am-pitenenana ohatrany hoe aingana kokoa le teny frantsay hanazavana ary ny olona rehetra koa dia mahazo n'le zavatra tianao lazaina dia misy toe-tsaina tokony hanabeazana angamba madamy liva amin'io dia hoe aza mionona fotsiny amin'le hoe rehefa voaray ilay zavatra tiany lazainy dia ampy izay na tenina io na tenina ny lazany azy aleo mantsy miteny an'izay toy izay hialatsiny amin'le hoe mampiasa fomba zay efa hita zay tsy maharatsy azy ozy izy mifitenenana ratsy azy nefa dia hita hoe mba amin'izay mba azonareo tsara le tiako lazainy dia eo zany mba ialana n'izay indrindra ihany koa ilay fitenenana hoe araky ny teny baiko iny ezahantsika foana mba tsy ho teny baiko intsony tamin'ny andro ny fanjanahantany nampisan'le hoe teny frantsay ry zareo dia teny baiko zany izay fa tsika rehefa hiteny dia hoe tsy tokony hoe araky ny teny baiko
tokony tsy hoeno intsony ao anatin'ny serasera zany zay hoe araky ny teny baiko zay tokony efa foana raha ny filaza azy amin'ny teny frantsay ohatra dia izao fa tsy hoe amin'ny teny baiko tsisy tsony zany teny baiko zany amin'izao dia hiezaka koa tsika ao anatin'le izy zany mba hiala amin'izay fa tena zava-dehibe ty teny malagasy ty hoe mba tsy afaty tsy hoe maty ary izy fotrany hoe miova hevitra zany ny teny malagasy sasany amin'izao fotoana izao afangaro amin'le teny vahiny koa dia lasa voambolana hafa fa tsika mba hiezaka hoe hanao voambolana tena malagasy rehefa miresaka indrindra moa rehefa manoratra. Ny teboka fafito tsara ho marina ao anatin'izay hoe mampiavaka ny volana jona mila fanabeazana maharitra sy mitoy izay dia volana misy ny andro iray ho an'ny mozika sy ny kolotsaina. Izia io dia tena hoe andro iray nefa dia isaky volana jona ihany io no tsaroana zany dia ngamba ny mpiainy teny hoe dia any mpanao lamozika any zany any artiste zany sy ny sisa fa tsika koa mba tokony halala hoe inona avy ny mozika moa zany tsy voatery hoe le mozika tsofina fotsiny fa ino no haitsika hoe mozika fa zay manodidina ny mozika rehetra ny fitaovana rehetra nanome feo rehetrarehetra dia efa ao anatin'ny mozika daholo fa rehefa misy koa mipetraka tsara ny mozika dia mipetraka tsara koa ny kolotsaina miaraka aminy dia eo zany tsara ihany koa tsika raha misy moa ny artista miainao tsika amin'izao na mahay momba n'izany kolotsaina malagasy miainga avy amin'ny lamozika zany dia fotoanany koa zao amelabelarana an'izay fa io zany dia tsaroana foana hoe ny andron'ny mozika io ohatrany tsy dia tena mbola tafita mbola tsy tena tafita fa mba hitoy zany le izy mba tena hoe zao ny kolotsaintsika malagasy miainga mozika tena malagasy ihany koa dia tsara ihany koa zany resadresahana azy na dia indray andro fotsiny raha ny fahatserovana fa tsika milaza hoe tokony hitoy raha vao misy ny fotoana ahafahana mampiditra n'le resaka kolotsaina dia ho resahana koa le mozika dia isan'andro koa zany azo resahana foana zany na mihira ny artista dia efa tena tokony ho tonony koa hoe reto ny fitaovana namoahana n'izany mozika izany dia mba malala ny olo hoe valivy ny tendrena sa inona zava-dehibe koa ny fahalalana an'izay na ny tononkira inona ny zavatra finosiny ao inona ny afatra ampitainy ao izy tononkira koa indraindray amin'izao efa somary manahirana kely satria le tononkira ny tanora indraindray efa le fomba fiteny ao anatin'ny fiarahamonina efa nahita voambolana vaovao dia izay no ataony tononkira dia hitantsika hoe angamba tsy dia misy maharatsy azy fa miova indray zany miaina le izy dia izay indray ny zava-misy dia tsara koa tsika zany mahalala an'izany hoe miaina koa ny mozika miaina koa ny kolotsaina. Teboka farana ao anatin'izay dia ny fitsingerena ny fiverena ny fahazona ny fahaleovantenam-pirenena. Izia io le tena tsaroana indrindra io le tena tsaroana indrindra io ngamba tsy tokony averina tsony fa io le tena tsaroana indrindra ny fanazanatra zany ny lohahevitra amin'ity hoe ny fanavaozana ny mampandroso dia tsika zany mila malala tsara hoe mandroso akaiza tsika ao arinana zany fahazahoantsika ny fahaleovantena zany ny fiverenany moa zany niverenan'ny fahazona ny fahaleovantena inona ny fandrosoana tena hoe eo amin'ny tsirairay tena misy ve le fandrosoana dia inona ny ianao no heverina hoe tena fandrosoana isaky ny tonga ny fetiny fahaleovantena ohatr'izao dia mba matsiaro ve ianao hoe tena nandroso tokoa ny firenena na tsiaro ve ianao hoe nampandroso firenena ianao io koa ve mba nampandroso firenena tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny asa ohatra satria ianao zany misy asa ataonao dia eritreretinao ve hoe tena sa ozy ianao hoe fianakaviako aloha rehefa mandroso ny fianakaviako tena marina koa izay satria ny firenena dia ny ankonana tsiraray mitambatambatra no lasa firenena ka rehefa nampandroso ny ankonanao ianao zany dia efa azo raisina hoe nampandroso ny firenena ihany koa fa le fihetsiketsena ety ivelany rehetrarehetra ireny dia fanamariany ireny hoe fananganan-tsaina moa indrindraindrindra iny ny tena ahitana vao misy saina iray mitsangana satria nanomboka tamin'ny volana voalohany volana no efa nitanina koa tsika hoe hanangan-tsaina dia vao misy saina iray mitsangana dia ohatrany misy zavatra tokony handona ny fosiny sainao hoe
ny fety ny fahaleovantena, fety pireneny ty. Dia izay koa mba hatserovana an'ilay olona fa tsy hoe mijery saina ianao dia mijery saina fotsiny amin'izao dia very saina. Indraindray raha hoe miandro fanentanana vao mihetsika manangan-tsaina. Fa tsy tafita ao aminao, tsy maharitra ao aminao mihitsy zany le hoe fety ny fahaleovantena dia manomboka amin'io fananganan-tsaina io. Teo Analakely ihany koa zany nanombohan'io dia nisy fanirian'ny filohantsika ihany koa le hoe mba manao fitafy gasy. Hitako hoe rarina. Tsy terena fa aloha nandeha amin'ny sitrapon'ny olona hoe fitafy gasy zany tena manamarika koa an'izany hoe fahaleovantena Firenena Malagasy zany. Dia tsy haiko moa na hoe anaraka an'izay tokoa ny olona fa hitako hoe andro anankiray ny any am-pianarana mantsy misy an'ilay hoe andro hanajàna ny maha-malagasy any am-pianarana dia manao fihetsika sy fitafy vita gasigasy daholo ny mpianatra rehetra. Dia mba tokony hitohy koa zany hoe manotohy amin'izao ankalazantsika ny fety ny fahaleovantena izao hoe mba tsy homenatra ny fitafy malagasy intsony zany tsika rehefa misy ny sehatra azo ampiasana an'ilay izy dia atao ilay fitafy malagasy. Eny ary zay no tsara noresahana tao anatin'izay hoe teboka valo tena mampiavaka ny volana jona, mila fanabeazana maharitra sy mitohy izay. Dia ny fehany na hoe ny afatra tsy tokony ho adinoina ho an'ny mpiaino ao anatin'izay rehetrarehetra izay raha mampimariko. Ny fehany zany dia tokony hatsiarotsika hoe manandanja tokoa ka ity volana jona ty. Efa ny teny malagasy sika to madame Liv ohatrany mampiakahakevitra koa hoe inona ny marina, jiona sa jona. Ho an'ny mpandalan-teny frantsay juin égale jiona. Ho an'ny mpandalan-teny anglisy dia ny azy tonga dia le jona no mety aminy. Dia eo koa zany hoe indraindray manko amin'ny resaka fifaneraserana koa hoe atao jona ve izy ty sa atao jona. Dia izay le tiantsika ho lazaina hoe manandanja ny volana jiona na ny volana jona arak'izay mety aminao Anisany ezaka ihany koa anatin'ilay hoe fanomezan-danja ny teny malagasy hoe tena hoe ny akademisianina moa zany ny atao hoe tompon'andraikitra indrindra ao anatin'izay hoe reto rehefa izay mihitsy mantsy le mampisalasala zao hoe jiona sa jona. Dia eo zany hoe ny andraikitra sy ny fahefanana ny akademisianina dia tokony mametraka izay tiany ao antsika. Dia izay ezaka kely atsipy faniriana moa zany atsipy ho an'ny bolana teny malagasy daholo no azavainao anatiny hoe reto koa ny teny vaovao izay mampiaina ny teny malagasy. Ka aorianan'izay famelabelarana foina ataontsika izay zany dia ho fehiny dia izay hoe manandanja ny volana jona. Dia jereo tsirairay ireo teboka ireo fa raha misy koa ny adino dia ho raisina ihany koa zany hoe tia koa mba tokony ho resahana amin'izao volana jona izao dia tena hoe zava-dehibe zany. Fa tokony hoe mba tsy handalo fotsiny zany izay ny faniritsika mba tsy handalo fotsiny ty volana jona ty fa mba hisy zavatra voarainy tsirairay ao amin'ny fo sy ao amin'ny saina. Mankasitraka indrindra raha matomariko nitondra izay resaka rehetra izay. Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao. Eny ary manomboka eto tsika dia mandray ny fanontaniana na ny sosikevitra na ny fanamariana avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mivantana. Dia atombontsika amin'ny SMS efa voninato adinonareo ny fetiny iray fividianana ny kilalao ho an'ny ankizy sy efa eritreretana sahady ny rentrée manaraka indray. Tsy voaresaka teto zany hoe volana jona ny fetiny iray. Io mantsy misy resahana foana amin'ny akapobe eo amin'ny fiarahamonina. Fa misy koa tsy dia tena mieritreritra n'izany fetiny iray izany. Manjary ohatrany hoe tsika indray ny anery an'ilay ankonana tsirairay hoe manaova fetiny iray. Dia ohatrany tsy dia tena azo resahana hoe volana jona 21 juin
amin'ny raika amby roapolo jona ny fetin'ny ray, fa io moa samy manana ny azy ny ankonana. Misy koa ray tsy manaiky an'izany fa ny anay isan'andro dia efa fetin'ny ray. Safidy. Ya, ny SMS manaraka raha ho anahy manokana dia nametraka tanjona mihitsy nandritra an'izay enim-bolana izay. Kanjo nefa tsy nisy tanteraka fa tsy maintsy ho tanterahako ao anatin'ny enim-bolana manaraka io. So ihany tsika napatsiahy azy hoe nahoana le vina sy tanjona napetraka. Efa misy ezaka koa izany hoe tsy maintsy tanterahako io dia mirary izay fa ho vitanao hatramin'ny Desambra. Satria ozy izy dia efa amin'ity faran'ny volana jona ity ny faran'ny réinscription sahady. Tsy izy temps de pause mihitsy ny ray aman-dreny fa ny rotoroto amin'ny fikarakarana mpianatra no mba afaka kely. Mampiavaka ny volana jona koa izany ny fanaovana ny réinscription dia ho an'ny sekoly sasany moa fa ny sasany tsy dia voatery hoe faran'ny volana jona fa misy sekoly manao an'izany hoe alohan'ny iravana dia efa vita ny réinscription dia azo atao anatin'le izy ihany moa ho an'ny volana juillet izany dia tsy tena voatery mampiavaka ny volana jona ny réinscription io. Manao bilan ny année scolaire sy miverifie ny fitaovana izay mbola azo ampiasaina sahady indray Zay zany ny volana jona. Mety koa izany rehefa hanomboka mantsy ny vakansy amin'io dia efa mety koa hoe hanao anatindray ny fidirana manaraka sy ny fitaovana izay mbola azon'ny zaza ampiasaina. SMS manaraka mahaleo tena marina ve i Madagasikara? Miangavy mba resao ihany koa hoe ilaina ve ny didy jadona aloha fa tena simba ny fiarahamonina malagasy. Izy ho jerentsika ny momba n'io tena hoe fahaleovantena Madagasikara io amin'ny heriny satria amin'izay vao tena akaiky le fahaenina amby roapolo ny volana jona. Ny manaraka ny any zanako tena misy fotoana tsy mety manoratra nefa izy mahay be, tsy hitako izay atao. Misaotra ozy. Tsy haiko inona ny idiran'ny volana jona amin'izany aty amin'ny volana jona fa izany le ray aman-dreny vao nahatsiaro hoe tena tsy mahay manoratra le za tsy mety hatra amin'ny septambra fa izany izy dia tsy nety nanoratra foana dia aty amin'ny volana jona vao tsaroana hoe tena tsy mety manoratra le zaza dia misy ezaka tokony ho atao izany aloha mandritry ny vakansy dia torohevitra fotsiny izay hoe tsy terena moa izany fa aprisio izy hianatra hanoratra mandritry ny vakansy dia ho hitantsika eo any amin'ny fidirana. Tsaroko rehefa volana jona fanomanana ny fidiran'ny mpianatra, ny vola hoentiny mandeha vacances, ny kilalao 26 ay marina kay efa misasaka ny taona. Zay ary zay zao fahatsiarovana tena kely zay hoe ay marina efa misasaka ny taona dia zay le tanjontsika hoe aza mipetrapetraka fotsiny izany fa mandeha le fotoana efa misasaka izy zao dia atao izay azo atao Ny manaraka inona ny tarigetra mahamalagasy? Tarigetra mahamalagasy ozy izy ny mpandefa SMS dia avy any fantatra tsara moa izany hoe inona ny tena tiany anontaniana hoe inona ny tarigetra tiany ao anontaniana sa ve hoe ny tarigetra anamarihana ny mahamalagasy amin'ity fetin'ny mahamalagasy amin'ity volana ity nefa ny tarigetra izany dia efa mipetraka isaky miova ny constitution izany lalam-pandroena siana dia ohatrany misy zavatra miova koa rehefa tonga koa ny filoha vaovao dia efa misy zavatra ka tsy hay le tiany atongavana hoe tarigetra ahoana moa izany tarigetra mahamalagasy ve reny le hoe fitiavana fandrosoana reny ve ny tiany atongavana amin'izao dia mbola ho hitantsika eo koa amin'ny heriny izany hoe inona no resahana mikasika an'izay tarigetra mahamalagasy izay. Izy ny manaraka sana mambananao vina kay moa maty antoka manetsiny tamin'ny voasary. Seraserana voasary zany. Zany hoe ny vina zany hoe raha mamokatra be reto voasariko reto dia ny vola azo atao an'izao atao an'izao kay moa zany tsy nanaraka an'izay le izy dia
dia indray mandeha koa ny matavary, indray mandeha koa ny tsy nahavokatra voasary dia azakivy. Ezaka maky an'ity SMS manaraka ity ihany ao dia tokony mindray asany olo tsirairay eto Madagasikara fa tena mety amin'ny filaminana lahatonga ny 20 jona dia mitambatra asa. Ohatra tsy dia mazava. Zay mantsy no avain'ny Belambo moa zany ty SMS anankiray ity fa rehefa hoe adikatsika ilay izy dia amin'ny resaka fananana asa zany no tiana tsindriana eto Madagasikara dia mety amin'ny filaminana hoy izy. Azo raisina ihany zany raha izay no tiany ho lazaina hoe raha manana asa tokoa zany tsirairay dia milamina ny fahalalako azy. Misy manaraka fifanakekezan'ny fo ny zanaka sy ny ray aman-dreny nefa nina moa zany idiran'izay amin'ny volana jona. Fa mandritry ny taona dia tokony fanakaiky foana fa tsy volana jona ihany. Tokony hoe ny mamako tsy dia akaiky ny foko fa ny papako no akaiky nefa za vehivavy. Tena ara-dalàna tsara ara-dalàna, ara-bojanahary mihitsy. Ny ray sy ny zanaka vavy dia mifandray am-po. Kokoa raha oharina amin'ireny sy ny zanaka vavy. Fa tsy mifandray akory nareo sy ny reny fa raha oharina amin'izay dia nareo sy dada zany tena mifandray mifankahazo am-po kokoa raha oharina aminareo sy neny dia ara-bojanahary tsara ianao fa aza matahotra. Ny SMS manaraka dia hoe ny volana jona dia miavaka indrindra eto amin'ny tanindrazana satria io volan'io no ahatsiarovana fitsingerenan'ny fiverenan'ny zao soratany anto hoe fitsingerenan'ny taona na leovan'ny gasikara tena fa le izy zany amafisina sy ampitahina antrany fa fiverenan'ny fitsingerenan'ny fiverenan'ny fahaleovantena zany hoe fa naleo tena dia nasorona dia aveo verina indray le izy na verina indray dia iny le ankalazaintsika isaky ny 20 jona. Tena tsy mazoto mianatra mihitsy le zanako fa iandrombo ny masaka ao an-tsainy 7 taona izy zao. Tokony hanala CP izy zany am'izao sa hoe mbola tsy nanala izy zany izy raha tsy mazoto mianatra tsy mazoto mianatra ka eo zany le misy fanabeazana tokony ataon'ny ray aman-dreniny mikasika ny hoe sao dia tsy fantatry le zaza ary hoe inona ny tombontsoa azo avy amin'ny fianarana dia zay zany tokony ampitainany aminy hoe misy ny omby fa io omby io mitaky fahaizana sy fahalalana avy aminao ihany koa mila mianatra ianao zany dia iny moa le misy vazovazo hoe ianao tsy mahay manisy okory ary ave dia iandry ovy dia firy ny omby ampidirinao avoakanao ambala dia firy no ampidirinao rehefa avy eo dia ny anazy izy tsy hiambana raha tsy omby ray dia amin'izay iny ray iny tonga dia ainy manisa anazy ka tokony izy zany resena lahatra hoe ao anatin'le ankohonana le fiarahamonina miompiomby ve zany dia na izy koa efa mahita hoe inona izy rery koa mahita ho azy ny tombontsoa azo avy amin'ny fiompiany zareo omby dia le miandry omby koa tsy fantatra hoe le akamona le mba mipetrapetraka eny tanety eny ve ny mahatonga anazy mazoto iandry omby mila resahana tsara koa zany le zaza tsy ambanina le faniriny hoe za tsy hianatra fa iandry omby dia tokony hoe ny ray aman-dreny mihitsy manontany azy dia mandresy lahatra anazy hoe ina moa zany ny tena itiavanao an'le miandry omby dia arakarak'izay valiteny lazainy eo no hanomezana fanabeazana azy hoe na andao aloha mba mianatra kely aloha hiverina amin'ny omby io ihany ianao rehefa lehibe fa alao no mba mianatra dia ho hainao tsara ihany koa no manisa ny omby anananao ny vidiny omby azonao ny lanjany hoe inona zany olo toetra tokony ananan'ny olona manan-karenana iny manan'omby inona no aminao amin'ny mampanolotsay mpampianarana anao raha matao Margot inona mety mahatonga ny ankizy raha hoe ao anatin'izay taona 7 taona monjy izy dia efa hoe izany ny fomba fisainana hoe za tsy hianatra fa hiandro omby inona ny antony mety mahatonga an'izay tsika moa zao tsy mahalala hoe aiza ny toerana misy an'le olona hoe aiza ho aiza izy zao aty an-tanàn-dehibe ve sa any ambanivohitra izy le miresaka io dia io voalohany
tao anatin'ny fotoana nakanataka nisy fakataka nataon'le zaza to nisy modely hitany to misy zavatra nanaitra ny sainy to a na tonga anazy hoe valitaona izy de efa hoe za tsy hianatra fa hiandry omby misy zavatra hitany teo amin'ny fiarahamonina na teo anivony ankolany zany a de na nisy resaka natao koa mikasika ny omby de zay no itiavany hoe aloha zany hiandry ny omby de zay aloha ray eo amin'le toetsaina ankizy valitaona io zany efa avy nandalo n'le vanim-potoana fakantahaka izy de teo amin'ny fakantahaka zany tena nisy ny zavatra be de be voarainy a de iny mamolavola ny sainy ao hoe aloha za hiandry omby. Inona no mahatonga ny olona mety hoe anadino an'ireo hoe raha reo valo reo fotsiny no nitsahifitsika tamin'ity androany ity hoe anisany mampiavaka ny volana jona. Inona no mahatonga mety olana anadinoan'ny olona an'izay le hoe mila fanabeazana maharitra sy mitohy angeriny zavatra rehetrarehetra ireny. Mifantoka be loatra amin'ny fitadiavana de adino ay moa misy an'izao ohatran'le olona teo zao de nefa nyteny hoe ay tokoa efa misasaka ny taona de hitanao amin'izay hoe misy zavatra ilay fitadiavana andavanandro zany lasa ohatrany hoe fahazarana fotsiny le miaina de adino daholo zava-misy eto angamba fa tsisy nanao fanamariana moa le olona nandefa SMS teo fa volana jona koa ny sasany a ao misy ny taona ny tsingerin-taona naterahany de tena hoe zava-dehibe koa hoe amin'ny volana jona izy ny mankalaza ny tsingerin-taona naterahany a misasaka ny taona de eo izy ny manomboka taona vaovao a ho an'ny olona zany misasaka ny taona fa ho an'le teraka mandritra ny volana jona zany a manomboka taona vaovao izy de tokony hametraka vina sy tanjona ihany koa hoe za mandray 20 taona zao de zao ndray zany ny anany mba vina tadiaviko manampatonga ny volana jona manaraka zay koa zany tokony ho tafiditra tao anatin'le teboka fa ino moa tsy ny olona rehetrarehetra ny mankalaza fitsingerin-taona naterahana de tsy nampidiritsika fa ho an'izay voakasika izay zany a de ny volana jona koa zany a fanombohana taona vaovao an'ny olona izay mankalaza ny vanim-potoana naterahana ao anatin'izay volana jona izay. De inona no miresaka an'izay tsininy ianao hoe tokony hoe eo no ararotina inona tokoa ny paikady mba tonga an'izay fanabeazan'izay haritra sy toy zany mba tsy hoe nanao ezaka nefa ny tonga indray ny le amin'ny heritaona amin'ny volana jona de ohatrany araka le nitenen'le mpanoratra teo le namana teo hoe ohatrany tsy hitako zay vokany tsy nisy akory inona no azo ampitaina amin'izy ireo mba tonga le izy haritra sy toy. Ny hoe maharitra sy mitohy zany hoe le fanabeazana azon'le olona aloha zany tokony haharitra sy hitohy eo amin'ny fiainany de ina ny paikady hampaharitra an'izay izy ianao de zay le tsara fantatra hoe misy zavatra tokony hiverimberina foana fa tsy indray mandeha mandalo ny zavatra anankiray de vita fa tokony hoe hampatsiahivina anazy foana zany hoe tandremo fa misy an'izao efa ho aviny zao misy zavatra nahitairana ny sainy foana zany mikasika an'le raha ataontsika hoe nametraka viny izy nametraka tanjony izy resitsika foana le mpamboly voasary ve le teo raha ohatra zay nanao ohatrany hoe serasera teo amin'ny voasary izy zany tena tsara izy hoe matiantoka tao anatin'le izy fa misy zavatra tsy tafita tany aminy zany hoe misy zavatra atahorana nety fiseraserana miaraka amin'ny voasary ty ohatra de tsisy namerimberina taminy an'izay zavatra tokony izay fanabeazan'izay de zay ny hitako hoe mety nahatonga anazy matiatoka koa tao anatin'le izy misy zavatra tsy voarainy zany tsy nahatonga anazy ahazo an'le tombaritra neritseretiny raha afa-tsy ny hoe toetrandro angamba raha toetrandro moa de tsy hitanao zay olazaina amin'le izy fa de zay le toetrandro nanimban'le voasary ve ohatra tratry ny avandra ve tamin'nisy voanamelana reny aloha zany zavatra hafa koa reny tsisy tetika mampaika ho raisitsika mihitsy fa le hoe fa mba nandeha tsara araky ny tokony ho izy le izy mba tsy hampisy fatiantoka zany de misy ao amin'ny sainany mila famerimberenana le fanabeazana hoe tandremo an'iny zao mila atao an'izao mila jerena matetika an'izao mila atao an'izao de le fanabeazana tsy ampy zany tsy mampitohy an'ilay hoe fiainan'le olona ny zavatra nampitaina
tany aminy fa raha ataondre mandeha fotsiny madame liva tsy tadidy tsy tadidy ataondre mandeha fa mila iainana mihitsy ka zay mihitsy le zay zany notrany hoe lesoka amin'ny akapobeny moa zany zay notrany hoe lesoka foana hoe lasa tsy verivery le izy rehefa tonga le andro fanairana rehefa eo le andro fanairana dia taitaitra kely aloha fa rehefa avy eo amin'izay dia rehefa mandeha indray ny andro sy ny ora sy ny volana dia indraindray raha matorany any dia lasa miverina ka zay le fiverirana amin'le mahazatra zay mihitsy ny tena hoe mila tandremana zany tsy hoe ho ahazatra fotsiny ny fiainana fa eto tsika le ny teny hoe misasaka ny taona misasaka ny taona dia faly fotsiny rehefa avy eo hoe iarabatratry ny taona indray afaka enim-bolana dia ny fiainana efa tsy miova tsy mivoatra dia zay le hoe mila taitairina mba mitohy foana zany isaky ny misy ny fafahana mampiditra ny reny fanabeazany reny dia atao foana fanomanana ny ankizy hiditra hianatra teo ny ray aman-dreny maromaro zao dia efa hoe réinscription ny anay ny volana jona dia fanomanana ny fitaovana sahady dia reny zany efa zava-dehibe reny efa misy zavatra mitohy eo aminy zany le fanabeazana hoe mila karakaraina ny ankizy fa izy foana ny rentré ny fidiran'ny mpianatra manaraka indray dia efa zao dia efa karakaraina ny momba azy ny samisa manaraka dia hoe za zao hitondran'ny zanako any betafo hihinana masikita ao anatin'ny ray volan'ny ankizy zany aloha dia aloha raisina hoe ray volan'ny ankizy dia ho any betafo fanazanaty zany lay tanjonao hitondranao ny zanako any betafo ve dia tena ilay hina masikita sa mba misy tanjona ambonimbony kokoa noho izay ampitaina ao ny sain'ilay ankizy ohatra hoe amanga ny ray aman-dreny ve ny ray aman-dreny be ve no ale any sa hijery tanin-drazana ve no ale any tsara le hoe hinana masikita fa nazanaty zany any koa mba sy ambonimbony kokoa le antony tondranao azy makany hoe any ve ny fianakaviana dia inona no azavaina amin'ilay ankizy rehefa tonga any firitaona le zanaka hoentinao any dia mba sy ho fanabeazana koa fa tsy hoe mandeha dia mandeha fotsiny dia lany ve ny masikita dia hody fotsiny dia inona indreny ny tohiny rehefa avy eo fa mba zay le fanabeazana asiana zavatra manaitra ny fo sy ny sain'le zaza zay hetsika rehetra atao indrindra amin'ity volana jona ity raha ohatra moa zany reo valo ireo no nitsonga itsika tao anatin'izay le hoe volana jona zay araka ny fanazavana efa nentana amin'ny ihany koa moa dia hoe tsy ireo irery akory fa misy maro fa reo zany no everina fa hoe ilana an'izay le hoe fanabeazana maharitra sy mitohy izay dia inona no tsara antitra niterina zany ao anatin'izay ny tsara santerina zany aloha dia tena hoe manaiky ny saina fa misy fanabeazana daholo ny zavatra rehetra atrehana misy fanabeazana ny zavatra rehetra atrehana tiako lazaina eo amin'ny fiainan'ny tsirairay raha zaza ianao dia misy fanabeazana hitakina ampirindra tsara ny fiainana mahazazanao raha ohatra ho anatin'le vanim-potoana fialatsakany le ankizy dia eo koa zany hoe inona le fanabeazana tokony hitohy fa tsy miandry volana jona tsy miandry anazy anao an'le fioaram-pefy zay vo anabe fisanandro sanandro zany dia tokony ho tsaroan'ny mpanabe rehetra anisan'izany tsika ray aman-dreny hoe misy zavatra tokony resahana foana amin'ny ankizy ny mahagaga fotsiny aloha dia ny ankizy le tsy tena mbola vonina iainao n'ireny andray sy iainao n'ireny fanabeazany zay inona no mahatonga an'izay ny anazy zany dia tena hoe ny ray aman-dreny manao fampitahana be loatra n'le hoe tamin'ny andronay zahay ohatra anareo tsy nanao an'izao dia iny le tsy mety amin'le tanora tsy mety amin'le ankizy dia tonga dia tsy ekeny sainy zany le fanabeazana omena azy fa le fahaizana ny ray aman-dreny miresaka amin'le zanany mihitsy zany no mahatafita anay fanabeazana ny tanora koa ny ankizy koa indrindra ny adolescent dia mijery taratra zany hoe mijery modely izy zany ka raha ny modely ray hitany ankizy sy anomezanao fanabeazana anazy tsy mifanaraka amin'ny ao anatin'ny sainy dia tsy raisiny koa io dia tsika zany mila mahalala tsara hoe inona ny tena hoe manaitra ny sain'ny tanora amin'izao
fa tsy ny tanora rehetra koa fa ny zanaka ao koa ny zanaka ao koa hoe inona ny tena mety amin'ilay zanako fa tsy voatery hitovy amin'ny tanora rehetrarehetra dia izay fandiniana n'izany rehetrarehetra izany a anatiny tsy hoe volana jona ny antsika ny fanabeazana no atao fa tena hoe mandritry ny taona mihitsy izany a dia tokony hisy foana izany resaka fanabeazana izany eo anivon'ny tanora eo anivon'ny ankizy indrindraindrindra. Ny teny soritanao teo moa le hoe anisan'ny lesoka le hoe nenay le fampitahana ataon'ny ray aman-dreny le hoe nenay tamin'ny andronay ohatra n'izao efa tsy izany hoe tokony efa ialana mihitsy zany fa tsy tokony hoeno akory amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny rehefa hoe mifampiresaka mampita an'izay fanabeazana izay. Ka inona ry zany andeha ho teneninay andry zareo rehefa tsy hoe anao fampitahana satria tsika manko zao tsika le manao fampitahana io dia mieritreritra hoe so mba voarain'le zaza hoe ay netin'le tamin'ny androntsika taloha nefa ny ankizy tsy izay mihitsy ny tena inona zany no tokony tantaraina aminy ny tokony ho tantaraina aminy zany a indraindraina aloha ty zavatra iainany amin'izao vanim-potoana iainan'ny ankehitriny izao indraindraina hoe sambatry nareo ankehitriny zao nareo eto ambony fandriana dia mitelefona ny anina dia tonga ny anina izay taloha dia tsy maintsy nandeha nanao an'izao fa sambatra kosa nareo sambatra mety tsara amin'ny fiainanareo mihitsy ty zavatra misy indrindra le resaka teknôlôjia fa rehefa avy eo amin'izay ianao vao tena mandinika hoe fahatandremo kosa n'izao fa raha le fampitandremana no lasa aloha tsy eritreretin'ny tanora tsy mitohy mihitsy ny resaka fa zay hoe miezaka zany tsika anindraindra ny zavatra misy amin'izao fiainana ankehitriny izao zany hoe ilay fiainana ankehitriny miainana ankizy amin'izao anie no entina anomanana ny hoaviny anomanany ny hoaviny ihany koa fa tsy ny lasantsika efa lasa elabe tsy afaka anomanana ny hoavy loatra tsony a ny lasa fa ny ankehitriny iainana io no andao amboarina tsara miaraka amintsika mpanabe rehetrarehetra manoloana ny zaza sy ny tanora dia iny no entiny anomanany ny hoaviny. Ia, inona no afatra ho an'ny mpiaino entsika maraparanana ny fandarana? Manoloana nyty loha hevitra androany ity zany dia ny afatra ho antsika mpiaino io antsika ray aman-dreny aloha zany a fanaitairana fotsiny ny volana jona fampatsiahivana fotsiny fa reo zavatra rehetra ny tany saina teboka valo ny tany saina teo ireo dia tena mila fanabeazana mitohy zany hoe zay enonao androany zany dia anabeazanao ny zanakao foana sanandro hoe mahakasika an'izao mahakasika ny volana ohatra hoe fanajàna ny Fo Masin'i Jesoa ina ny tokony atao tsy volana jona ihany ny volana amin'izao fotoana izao volana jona inona koa ny jona ankizy mbola tsy azo tokony hoe sanandro zany tsika mpanabe dia tokony eritreritra foana andreo teboka valo reo eny fa na dia hoe le fa enina amby roapolo ny volana jona aza dia hoe inona no eritreretina amin'io mandritra ny taona zany ny fanabeazana fitiavan-tanin-drazana tokony atao foana sanandro io mantsy le hoe takina ny antsoina hoe instruction civique io zany ny tena fototry ny hoe fifanajana ny famerimberenana sanandro eo amin'ny zanatsika lay resaka hoe fitiavan-tanin-drazana. Mankasitraka indrindra raha matoa Margot nitondra izay resaka rehetra izay dia misaotra anao mpiainony koa nanaraka ny fandarana tao anatin'izay oraray ny arahana izay dia isaorantsika ny namana Arlivasy Arlanto ny kajy ny sehatra teknika dia azadorona fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosisy sasany azonao iverenana ianona indray ihany koa ao anatin'ny chaîne YouTube ny RTB Live na ny rtb.mg dia tapitra teo ny fandarantsika dia mankasitraka anareo mpiaino anaraka izany hatramin'ny farany mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray veloma tompo. Ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary